Tezitra mafy General Richard Ravalomanana tamin'iny andron'io omaly iny ary nanenjika olona mihitsy moa izy tao anatin'izay hatezerany zay ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba ho namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasiky ny tezerany General Richard Ravalomanana no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto zandary roa no nindosony fahafatesana rehefa notsaboina atao amin'ny Saint-Soa tamin'iny andro ny afaka omaly alina iny araky ny angom-baovao dia ahina ho niharany intoxication alimentaire na fanapozinana ara-tsakafo izy roa ireo mbola misy ny iray izay manaraka fitsaboana araky ny loharanom-baovao izay voaray hatrany tao anatin'izao fahavoazany ireto zandary izay avy nanao ny asany ka nody alina ireto fanafiany dalo tao amin'ny commune Ampamata distrikany Antanimora Sud panaradia sivlahy maty ka zandary ny telo amin'ireo ary iray hafa mbola tsaboina amin'izao fotoana izao dahalo mitana fitaovam-piadina manodidina ny roapolo lahy no tonga nanafika atao amin'ny fokontany Asoroy commune Ampamata distrikany Antanimora Sud ny aliny alahady 18 septambra 2024 lasa teo iny tamin'ny 12 sy sasany alina izy ireo no tonga omby misa 70 lasa nireo olon-dratsy ireo tamin'izany raha nambara ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune Ampamata sivlahy no maty tamin'ireo mpanaradia izay nandritra ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo dahalo izay mirongo basy ny tombo isa teny an-dalana ka zandary ny telo lahy amin'ireo izay maty ary iray hafa mbola tsaboina amin'izao fotoana izao lasan'ireo dahalo tamin'izany ihany koa ny findain'ireo mpanaradia mba hanaratsiana anyreto farany voatery misitrika any anaty raketa ny imponina noho ny tsy fandriam-pahalemana ka manao antsoavy izy ireo manoloana ny zava-misy any an-toeranany any ambadika any ny dahalo manao ny asany izay hita fa tsy ampy ny mpitandro ny filaminana mampandry fahalemana nefa raha ny hita dia mivangongo ao Antananarivo avokoa ireo mpitandro filaminana marobe amin'izao fotoana izao izay miaro fatratra amin'izao fihetsiketsehana mahery vaika ao andrenivohitra izao lalimpaka ny olana eto Madagasikara hoy Ramatoa Sofia Ratsiraka fotoana izao tokony hikaondoha anaty fotoana fohy sy andinihan'ny mouvance politika rehetra miaraka amin'ny société civile mba hitadiavana vahaolana mifanandrify amin'ny hitetan'ny vahoaka malagasy izay tsy vakovolo ka ho tonga amin'ny fanovana rafitra fitantanana vaovao mitodika tanteraka amin'ny fanasoavam-pirenena hoy sombam-bahoaka Sofia Ratsiraka hatrany teny Ambohijatovo naparitaka tambomban-dranomaso ireo mpanao gazety izay manao ny asany no sady nokasihany G6 tanana ihany koa ireo mpanao gazety ireo mirosotra eny amin'ny kianjan'ny 13 memo nitady ny tompona andraikitra ny mpitandro filaminana izay nampiasa hery tamin'ny mpanao gazety tamin'iny andron'ny omaly iny sy ny maro samihafa ny mpanao gazety izay nokasihany G6 tanana sy naparitaka tamin'ny bomban-dranomaso ihany koa tamin'iny andron'ny omaly iny ho lavitry ny mpisolo vava ao Madagasikara mialohan'ireo mpisolo vava izay miaro maimaimpona ireo mpanao fihetsiketsehana no samborina ny fanitsakitsahana miverimberina ny zon'olombelona sy ny zo ho arovana misy mpitandro filaminana sasany izay manafana ny toerana fitanana ireo olona izay nosamborina ka manakana ny fianakaviana sy ny mpisolo vava tsy hafantatra ny toerana misy azy ireo na hifandray amin'izy ireo mbola misy amin'ireo koa mandrara ny mpisolo vava amin'ny mpanjifana manao antsoavo amin'ny manam-pahefana rehetra ny ho lavitry ny mpisolo vava mba hanaraka ny lalam-panorenana sy ireo lalàna izay manankery eto amin'ny tany sy ny firenena avelao hiasa malalaka ny mpanao gazety hoy ireo mpanao gazety izay niarany herisetra tamin'iny andron'ny omaly iny raha ny angom-baovao voaray hatrany nidina teny an-kianja ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety sy ny birao ao Analamanga tamin'iny andron'ny omaly iny mpanao gazety Matianina miray hina amin'ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao hoy izy ireo hatrany tany Toliara indray miala rajoelina hoy ireo mpianatra nanakoakoeran'ny tanàna ny Toliara tamin'iny moaly tolakandro iny ny antsoantso hoe miala rajoelina avy amin'ireo mpianatra université Manday izay nanao fihetsiketsehana indray izy ireo saingy voasakana tao Betania sy ny sampana Andaboly tsy nisy herisetra sy bomban-dranomaso tamin'io fotoana io nambaran'ireo mpianatra fa hitohy izany tolona izany amin'ity androandroany ity ary amin'ny kianjan'ny fahamarinana Monja John izy ireo no hanao an'izay fihetsiketsehan'izy ireo zay
Antsiranana mitaky fanovanana sy fialan'ny rajoelina ihany koa ireo voaka marobe izay nidina an-dalambe tamin'iny andron'ny mahalinya izay niaraka tamin'ireo mpianatra nitondra feo am-pilaminana nefa hentsitra. Tsy resaka politika tsotra intsony nanosika azy ireo fa nitolona fototra izay fitakina ny fialan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny fahamarinana ho an'ny naman'izy ireo Rivaldo izay maty tamin'izao tolona izao hatrany. Sendikany mpiasa malagasy indray iroso amin'ny fotokonana faobe manomboka amin'ity androandroany ity ireo sendikany mpiasa malagasy izany hoe mpiasa-panjakana sy ny tsy miankina manomboka amin'ity androandroany ity araky ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny reto sendikany mpiasa malagasy reto miantso ny mpiasa rehetra hanamafy ny tolona ihany koa izy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Raha Babasy Clémence indray nahemitra amin'ny 1 Novambra izao ny fitsarana azy ireo ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tamin'iny andron'ny mahaliany hoy ny mpisolo vava azy ireo tao anatiny iny sakoroka sy ny savorovoro teny Ambohijatovo iny. Raha nihita arak'izany dia tena nizotra am-pilaminana izay fitakina izay nataon'ireo mpianatra marobe tao anatin'izao fihetsiketsehana izao na dia niezaka nampiasa hira aza ny mpitandro ny filaminana dia tsy nampitroatra an'ireo mpianatra sy ireo génération Z intsony izany fa ny azy ireo dia ny fitakina am-pilaminana ny fialan'Andriamatoa Andry Rajoelina ary hita ihany koa fa tena maniry fatratra ireo mpianatra sy ny génération Z tamin'iny andro mahaliany nitsofoka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai na dia niezaka ny sakana aza ny mpitandro ny filaminana. Hita fa mbola tsy tafiditra teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai izy ireo tao anatin'izao fihetsiketsehana izao satria tena miezaka manao ny asa ny mpitandro ny filaminana izay mandrava azy ireo ao anatin'ny tifitra Ambohimandratranomaso zay ary maro dia maro moa ireo zay naratra tao anatin'izao fihetsiketsehana izao fa tsy nampihemitra an'ireo mpianatra izay hanao ny fitakiny moa na dia misy izay faharatrany naman'izy ireo sasany izay mitohy ny tolona ho izy ireo ary tsy anaiky lehibe na ireo mpianatra sy génération Z ireo raha tsy voavaly ny fangatahan'izy ireo dia ny fialan'ny Andriamatoa filoha amin'izao fotoana izao izay ny tena angatahany be sy ny maro ary izay ihany koa moa nanakohako eran'ny tanàna tamin'iny andron'ny mahaliany tao anatin'izao fihetsiketsehana izao hatrany. Asa raha ho tonga any amin'ny Andriamatoa filoha izay fangataham-pialana izay asa raha hiezaka hifikitra eo amin'ny seza ihany izy ao anatin'izao tolona izao satria mbola mahatoky izy fa miaro azy ireo mpitandro filaminana izay manao aintso zavatra izy ireo amin'izao noho n'izay fiarovana an'ity filoham-pirenena ao Madagasikara ity. Nanaitra ny maro ihany koa moa ny fahitana any Andriamatoa Général Ravalomanana tamin'iny andron'ny mahaliany izay nidina teny an-dalana nanenjika an'ireo vahoaka izay manao fitokonana satria nilaza izy fa misy amin'ireo vahoaka izay mibetrobetroka azy sy mikorakora azy ao anatin'izay fandehanana izay ka izay no antony nahatezitra azy ka nidina avy hatrany izy ary nampitandrina an'ireo rehetra izay manakora azy eny an-dalana izay izy tao anatin'izay fihetsiketsehana izay hatrany. Misy moa ireo zay nandositra tao anatin'izay fanenjehana izay ary misy ihany koa ireo zay tsy nandositra satria mahatsapa iretsy farany fa tsy manao ratsy ary tsy hanao ninninina fa mba manakora fotsiny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Maro ihany moa ireo zay nitsikera an'izay fihetsika nataony ity olo-mangany Madagasikara ity tamin'iny andron'ny mahaliany fa ny tenany kosa dia ny teny mazava tsara fa tsy ekeko ny zavatra tahaka an'izany ho izy satria andeha monjy ny asako ny antindiako ny alako avy an-trano nefa dia toy izao nanaovanareo ahy ho izy tsy faranjana tanteraka izany araky ny nambarany hatrany. Izay zay no masaka azonareo tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny like ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia marary soa.